Anio Valmarsa araiky amby roapolo sy roa arivo, andro ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Ampitiavana lehibe no hiarabako antsika rehetra, ary indrindra isika vehivavy, satria andro manandanja ho antsika manokana ity andro ity. Andro mitodika ihany koa ho an'ny hoavin'ireo taranantsika. Ho fitandronan'ny fahasalamana dia miavaka amin'ny isan-taona ny fankalazana. Mampirisika ary manentana antsika tsirairay avy mba hanohitrany ny fanajana ny fepetra hoentina misoroka ny fifindran'ny valanaretina izay mbola tsy lavitra antsika ankehitriny. Tamin'ny taona lasa, raha niara-nankalaza izany tany Toliara isika, dia tanaty aravoravona, ankafaliana ary tao anaty fifampizarana. Tsy nisy nieritreritra fa iaina zava-doza maneran-tany, hitarika fahasahiranana goavana. Tsy nisy na dia firenena iray aza afabela, na ireo firenendehibe aza dia nandohalika. Voakasika ihany koa isika teto Madagasikara. Indrisy anefa, fa ankoatra ny adidy sy andraikitra ary ireo ady atrehantsika amin'ny fiainana andavanandro, dia misedra olana mafy ny ankohonantsika sy ny firenentsika noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Amin'ity andro iraisam-pirenena ho an'izony vehivavy ity, dia midera sy mankasitraka ny vehivavy mahavita tena sy miaron-doha izay namorona tontolo iainana milamina ao anatin'ny fampandrosoana maharitra ho an'ny firenena sy ho an'izao tontolo izao. Manana foantra sy matanjatsaina ny vehivavy, manana fahafahana miatrika ny zavatra manahirana, mahay mitraka na inona sedra mianjady amintsika. Io toetra voajanahary izay mifameno amin'ireo lehilahy io no tsy hafizan'izy ireo antsika. Maro ny fanamby antrehantsika, niady amin'ny fahatrana, niady amin'ny kere sy ny anoanana, niady amin'ny herisetra atao amin'ny ankizy sy ny vehivavy sy ny ady maro isan-karazany. Manana andraikitra goavana anatin'izany fanamby izany isika vehivavy sy ireo zanantsika vavy. Amin'ny kolotsaina ny faritra sasany dia ny isan'ny zazany naterany no andrefesana ny voninahitra ananan'ny vehivavy. Lanjan'ny vehivavy anefa dia tsy tokony hijanona fotsiny amin'izay, satria ny maizy antsika, ny mahasoa sy ny mampety antsika dia tsy tokony hofezin'ny fitsipika apetraky ny fiarahamonina. Aoka tsy ho adinitsika vehivavy fa isika no tompon'ny tenantsika, manana zo anapaka sy safidy izay everitsika fa mety amin'ny vatantsika. Mba ahafahana manantanteraka izay fananana safidy izay indrindra no isian'ireo toerana fandrindram-piterahana. Afaka misafidy ny ho avy eritreretintsika ho an'ny tokantranontsika, ny ho avy arakasa tena iritsika ary indrindra ny fitandrona ny fahasalamantsika. Eny, amafisiko fa afaka mivoatra ivelan'ny andraikitra mahavady sy mahareny azy ny vehivavy. Indramiko ny tenin'ny malala Youssaf Zay, ilay tovovavy teratany pakistanais, mpitolona ho an'ny zony vehivavy, nahazo ny prix Nobel de la paix fony izy mbola 17 taona monja. Hoy izy hoe, tsy voafetra amin'ny mahareny sy vady azy ny vehivavy, fa mananjo tanteraka anana ny maizy azy manokana. Ny fandraisana anjaran'ny vehivavy ao anatin'ny fampandrosoana dia andro iray entina miady amin'ny fahantrana. Koa mba tanteraka izany dia mila miaina ao anatin'ny filaminana, ao anatin'ny fahavitantena tanteraka ary mila fiofanana mifandraika amin'izany tanjona izany ny vehivavy. Nanomboka ny taona 17 sy 2000 dia nirotsaka tamin'ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy aho. Mafy ny ady, niatrika vava-mahery vaika isika, niatrika fieverandiso, niatrika herisetra. Fa nisy mifandresena lehibe. Tamin'ny 13 janoary 2020 dia neken'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'ny fomba ofisialy ny volavolan-dalàna izay lany teo anivon'ny anteny miera-pirenena ary mikasika
ny fiarovana ny ory sy maharefo hiara-ny herisetra. Inona ny dikan'izany? Ny olona rehetra izay manao herisetra amin'ny olon-kafa na amin'ny ankizy na amin'ny vehivavy dia voasazany lalàna ary mety hiditra an-tranomaizina mihitsy azy. Na raim-pianakaviana izy, na ray kely izy, na anadà, na vady, na olobe ao an-tanàna, na mpifanolo-bodirindrina izay manao herisetra amin'ny vehivavy na ankizy dia hiara-ny sazy avokoa. Efa misy ankehitriny ny rafi-pitsarana mahaleo-tena iandraikitra manokana anireo raharaha mikasika izany. Manentana antsika iray feo sy iray fo hatrany mba hiarovana ireo marefo sy hitsara ny herisetra. Misy ihany koa ny ivitoerana miady amin'ny herisetra, natao andraisana sy anoroana lalana ireo ianjadiana izany. Amiko dia ny fanabeazana no tena fitaovana mahomby sy maharitra, hoety miady sy manohitra ny loza mangezan'ny fiarahamonina misy atsika. Anjarantsika ny mampianatra ny ankizy sy ny tanora hiady amin'ny herisetra. Fifanabeazana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpianakavy mba hiraisaina sy hifampitondra ho lavitry ny herisetra. Nandritra ny fitsidihana ireo renivohim-paritany nataoko dia nafaly ny foko ny fanerasera tamin'ireo vehivavy misehatra amin'ny asa tanana, amin'ny fambolena, amin'ny fiompiana tantely ary ny jono. Nampianatra zavatra maro izy ireo ary midera sy mankasitraka azy ireo tanteraka. Ho fanohanana sy ho fampirisihana azy ireo amin'ny asa izay sahaniny dia notolorana fitaovana sy fiofanana ireo vehivavy mba havita tena ara-toe-karena sy hivoatra eo anivon'ny fiarahamonina. Ny firariako dia mba hahita soa sy ahomby amin'izay rehetra ataon'izy ireo. Izao dia resy lahatra fa rehefa mifanolo-tanana sy mifanohana ny vehivavy sy ny lehilahy dia azo antoka fa hisy ny fivoarana ara-toe-karena ho an'ny firenentsika. Mitodika aminareo lehilahy, ianareo zanak'Rola ary ny vadiko. Ny vehivavy dia manana fikirizana ary mbola afaka miezaka hatrany. Ny fanohananareo, ny fanehoanareo fitiavana dia zava-dehibe loatra ho anay. Fantatro izany satria vehivavy aho, reny aho ary vady aho. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Isika rehetra dia manana andraikitra amin'ny fitsinjovana ny ho avy. Koa androany isika dia miara-manorina ny ampitso izay olovain'ny zanantsika. Maro ireo sehatra mila rovana, isan'ireny ny fanapotehana ny tontolo iainana. Izao tontolo izao dia malala ny hatsarana sy ny harena voajanahary eto Madagasikara. Indrisa nefa fatadidin-doza ny tontolo iainantsika. Isan-taona dia amin'ny hektara maro ny zavaboary miaringana noho ny dorin-tanety sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny ala. Zava-doza ho an'ny taranakaram-pitso izany rehetra izany. Koa andao hifanometanana, hikarakara sy hiaro ary hikajo ny tontolo iainana isika. Tahaka ireo vondrom-behivavy niaran'ny Salahy tamin'ny alalan'ny fambolekazo tany amin'ireo faritra 12 manerana Madagasikara mba hanamariana ity andro ity. Ny firotsahantsika vehivavy an-tsehatra dia antoky ny fahombiazan'ny tokantrano iray, ny orinasa iray ary ny firenena iray. Ny vehivavy dia manana ny fahaiza-manao sy ny enti-manana rehetra mba hampahomby sy hampirindra izany. Mirehareha mahita anareo, fa indrindra mahita antsika mandray andraikitra ihany ampitso. Ny firariako dia tahaka ireo azo namboletsika ity andro ity, hitondra ho antsika vehivavy, ho an'ny zanantsika, ho an'ny firenentsika, ny tsimoky ny fanantenana amin'ny ho avy mamiratra ao anatin'ny tontolo anjakan'ny fitoviana. Ny ho avin'ity tany misy atsika ity dia mahakasika atsika rehetra ary adiditsika tsirairay ny miaro sy ny mikolokolo azy. Araka ny fitenenana hoe
mamboly azo ty tanindrazana, mandoro ala, mandoro tanindrazana. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.